fifa tsy matoko tena ntsony izy mato mieritreritra hoe misy tady anongana za fatany ny zavatra ataony fantatr'ireo olo reo ny zavatra ataony ary fantatr'ireo olo reo a ny antony ny akony mety hitranga aminy fa ianao ne raha mihaino ny vahoaka am'izao tena raha mandeha ny an-dalambe any ianao tonga de hoe manino reo tsy voahonganareo normal le fanjakana raha mieritreritra hoe ampiseho ny heriny satria ny vahoaka mihitsy no afina ohatry mitady hoe ahongany lay fanjakana rehefa misy ny zavatra eto amin'ny firenena de miseho le filohan'ny firenena ary izy ihany koa ny aran'ny fanompana eny anivona tambazotra an-tserasera sy ataon'ny olona ireny misy arany olona tsy mahafantatra ny ministra voakasika amikoa amin'ny zavatra misy inona zany no vahaolana avy amin'ny FLN sy ny azonareo razaina mahakasika an'izay zavatra ihany koa ny tena olana ho an'ny Front de Libération Nationale de maka toetran'olona ohatry ny any ivelany ihany koa ny olona gasy rehetra eto amintsika rehefa vo safidian'ny vahoaka izy andeha ataoko hoe na maro anisa na vitsy anisa ny fidy azy fa natao hoe lany izy ka hoe olom-boafidy de rehefa tonga am'le toerana mama olom-boafidy azy izy de manomboka eo izy mieritreritra fa ohatry ny Andriamanitra kely ianteheran'lay olona ny fidy azy zay ny olana de mieritreritra izy fa izy ny faratampo ny fanapahan-kevitra izy ny faratampo ny hevitra rehetrarehetra ary de aveo izy lasa izy indray ny manam-pahaizana be izay le toetra zay zany no mahavoa ny olom-boafidy eto Madagasikara ny resahako satria za gasy ary na ny olom-boatendry koa de mieritreritra an'izay hoe mato za no tendrena amin'io de tsisy mahaino za fa zany tena fahavory kanefa tsy izany ny ministra izany zany anarana ministra zany raha jerena ny tena dikan'izany de hoe kely sy bitika mihitsiny de izay zavatra zay zany tokony ho eritreretina rehefa ministra ianao tsy mieritreritra ny tenanao hoe zany tena izy fa ny faharoa manarakaraka an'izany ny filoham-pirenena tsy mila hoe ianao no manam-pahaizana be tsy mila olona hendry anao olon-kendry anao de izay nametrahany vahoaka fitokisana de izay fitokisana napetraky ny vahoaka zay sy izay fahendrenao zay ihany ny tadiavin'ny vahoaka aminao hitoetra mandrakariva ao aminao fa ianao mety tsy manam-pahaizana be ianao mety tsy manana baky ianao tsy manana diplôma be ianao tsy maninona zany aza menatra am'zany satria ianao io nge fantatry ny olona hoe taizany école ny anaranao fa eto Madagasikara fantatry zany fa tsy maninona zany fa mila hainao kosa ny hoe mitoetra ao anatin'lay fahendrena ianao mitoetra ao anatin'lay fanatanteranao ny fitokisana napetraky ny olona aminao ianao fa tsy ianao ndray no andeha andainga aminy zany na ampanantena pokaty azy izay zany ny ilaina amin'ny filoham-pirenena ny dikan'izay hainao ny mametraka ny olona rehetrarehetra amin'ny toerany zany tokony ho hainao zany hoe aka ianao ve ohatra hoe ao an-tranonao anao ve de hoe ny vilany ve no andeha apetraka ao any amin'ny salon fa mba hainao kosa hoe ty vilany ty any an-dakozia de ohatran'izay zany hoe andao le voninkazo mba atoetsy amin'ny salon de ohatran'izay zany le izy ny olona manam-pahaizana be de be eto manantona an'ireo ataontsika professeur rehetrarehetra ao akatso anao misy professeur ny économie ao misy professeur ny sociologie ao misy professeur ny droit misy professeur ny rehetrarehetra ao afaka nytaninao afaka ifampiresahanao amin'ny maha filoham-pirenenanao amin'ny mahazanaka sy ray aman-dreny raha izay ny itiavana azy de hoe maka conseil tsara ianao amin'ny fametrahana ny olona rehetrarehetra satria ireo olona ireo na mpianatra tao na hita hoe reto anisan'ny mpianatra manamaizy aty teto amin'ny sekoly reto nanana toetrotro zao teto amin'ny fianarana de apetraka amin'ny toerana tokony misy azy ny tsirairay amin'ny fanatanterahana ny asa ialana mihitsy zany le hoe zanaky dadato apetraka ao amin'ny toerana iray kanefa tsy fantatra tsy mahininina tsy ananany akory lay fahaizana am'le izy fa tena le fahaizana no ametrahana ny olona rehetrarehetra amin'ny toerana afaka misafidy ianao rehefa aveo afaka soronao izy rehefa tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho eritreretinao fa tsy hoe ianao ndray no andeha anao an'lay asa zany ianao no miteny fa manao an'le izy angononao daholo ny vola rehetrarehetra ny etra rehetrarehetra de ianao ny tatana an'le etra tsy izany mihitsy ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena hoa de mahay miasa amin'ny olona rehetrarehetra na ny olona manam-pahaizana indrindra na ny olona dondrina indrindra hainy miara-miasa am'zany zay fotsiny ny ilaina am'le filoham-pirenena zay fahendren'zay de io zany fametrahana ny olona
amin'ny tokony toerany rehetrarehetra de tokony zay aiza hitanao misy ela fa mampalaelo ngia raha hoe firenena ohatrany Madagasikara ranga 30 millions isatsika de olona ray mahay baolina afaka ampianatra baolina hitondra amin'ny Barea tsy mahita tsika malagasy anankiray anatina 30 millions tsy mahita tsika afaka hitondra amin'ny Barea lasa tsika makavaza tsy misy avenirana baolina kitra zany tsy baolina kitra malagasy zany tena za tena mialatsiny am'le olona hoe tsy maninana vaza izy na tsy zay tsy le mahavazana inan'le olona fa hoe 30 millions tsika malagasy be kritika daholo tsy ahitana olona ray singany ray afaka hitantana ny Barea ohatra zany tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra io na ny ministera rehetrarehetra hitanao ministera ambony ambany rehetrarehetra io ny asa rehetrarehetra tsy mandeha am'izay alohan'io ohatrany tsy mahita olona tsika na ray azana de io zao jirama zao tsika ankiditsika amin'ny vazaha tady va investisseur tsika teo nakinitsika tamin'ny Rothschild mitondra anakay zany efa anjany efa nisy vazaha teo tantana ny Barea de nitondra antsika anakay izy de izany zavatra zany ny tena tokony ho jerena jereo omeo ny toerany manam-pahaizana malagasy tena omeo ny toerany fa izay ireny zavatra natao reny zany tena za tena hoe tsy nalahelo an'le vola nomena an'le mpiasany douane fa kosa miteny hoe tsy mety ny fitondrany tanila ohatran'ireny satria tsy mpiasa ray na roa na efatra tao amin'ny douane no ahafahana nanao ny asa rehetrarehetra tao ka natratrarana ny zao zao fa ny mpiasany douane rehetrarehetra ary tsy mipiasa ny douane rehetrarehetra fotsiny fa ny mpiasa mpanjakana rehetra mihitsy na ny gendarme nanao ny miaramila ny polisy ny iny mahatory ny zavatra reny misy vokany ohatran'izany de ndrasatsika aninona ary zany ny mpampianatra fram mba havita asa takininona ny mpampianatra fram de mba azo 100 millions itely lalaky re ray boaty tena eritrereto tsara mihitsy nefa ny olona rehetrarehetra manam-pahaizana eto Madagasikara de nyainga avy any amin'ny mpampianatra fram daholo tany amin'ny abidi daholo no natonga azy eny fa namy filoham-pirenena ary nianatra trany amin'ny abidi rehefa aninona zany reo olorony mba azo an'izany hoe mena fakasitrahanareo fa tsara netinareo tiany 100 millions koa reo mpitsabo any amin'ny hôpitaly rehefa aninona no mba azo an'izany izany no atao hoe fitondrana amin'ny tanila tsy équitable le décision ny président nefa ny président ny république tokony décision équitable ny raisiny ho an'ny rehetrarehetra de izany toetra izany ny tokony honanana filoham-pirenena ary zany tsy mampandeha atsika satria ny olona rehetrarehetra zany sao de efa mieritreritra hoe atsika lesana aninona eo tsy azo an'izany 100 millions zany de vao may ho gabraraka fa ny olona any amin'ny toerana mety azo an'izany mety ahitanao résultat tsaratsara kokoa izay no hoe teknisianina sy ny mpanao politika matetika ny olona anankiray rehefa hoe teknisianina mahazo toerana politika de lasa ohatrany hoe vendrana lasa tsy mahay miresaka itsony tsy mahay mampiatra ny zavatra traikefaza iananany fa rehefa mialo eo amin'le toerana izy de lasa mitabataba hitatsika angamby reo ministra zay tafiditra atao anaty gouvernemanta fa rehefa tafalo am'le toerana izy de lasa mandeha ny ivelany ary any am'izay izy no mitabataba makasika ny zavatra eto Madagasikara ny toerana fampianarana mampalahelo mampampianatra anao ihany koa de idirana politika ve zany le tontolona fampianarana raha hoe tsy mahay rahina le mpampianatra lasa misarabazana tsy mahay mampiseho ny maha izy azy ihany koa lay lalàna amin'ny feny firenena mihitsy ilay lalàm-panorenana malagasy mihitsy no mampitoetra n'lay toetsaina ohatran'izay satria za mitatatarehanao ty raha mahazo toerana ao amin'ny ministera ka manatanteraka an'lay vina n'lay filoham-pirenena manatanteraka an'lay ataotsika hoe programme de gouvernement miaina am'le hoe fiarahany gouvernement miara-metanao dia lasa mandefitra ho azy ny fahaizana rehetrarehetra ananako satria za lasa mandray karama ho tapaka le karama raha mitrotra eo ho voaroko am'le toerana raha mitrotra eo anefa de lasa manaraka efa fotsiny izay zavatra rehetrarehetra apetraka ao raha tsy ny lalàna mihitsy zany no vaina ny lalam-panorenantsika mihitsy no vaina mame ny anjara asa ny tsiraray mametraka ny anjaranjara asany tsiraray tsy eo amin'ny ministra ihany fa hatrany am'ireny directeur rehetrarehetrarehetrarehetra reny de manany maizy azy izy afaka mijoro amin'ny asany izy afaka tsy fehezinao ara-politika izy
zay ihany rehefa tsy voafiara-politika izy zany fa mana tanteraka an'lay asa fotsiny araky ny lalàna de izay vo misy afaka tenenina hoe io le olona nanapahaizana natao minisitra tena nampiasa ny fahaizana izy itsika nge mahita ny fianiana ny gendarmerie pireneny hoan'ny tanindrazana sy lalàna zay no ataony fa zao rehefa midiny eny analakely izy de tsy mareany zany fitenenany zany ianao fa ny fitenenana reanao de hoe mpanatanteraka baiko izahay baiko ny tanterahanay zany hoe ny gendarme miasa zany eto amitsika rehefa tonga eny analakely manatanteraka baiko de le baiko hoe tray lacrymogène le baiko hoe velesony veliko bay le baiko hoe ataovy zay tsy hijanonana eo lasa le baiko zany no mibaiko azy iasany amin'io fotoana io fa tsy lay tandrazana tsy manana mihitsy izy hoe mieritreritra hoe manahoana ny tandrazako ary ahoana ny fipetraky ny lalàna tsy mieritreritra an'zany izy fa de ilay baiko no tanterany ka izay io lay lalam-panorenana sy ilay lalàna velona misy eto amitsika no mahatonga an'io ny lalàna velona misy eto amitsika azadiny fa tao anatin'ny fotoana nitondrany ny mpanjana tany famezan'ny fanjana tany fahaleovatena sarotsaro ny any Madagasikara zany hoe amin'io fotoana io dia mbola ny mpanjanaka ihany no mitondra fa ny malagasy mijoro sarotsaro ny eo akaikiny eo de mahazo avantage be na tombontso be dehibe ny mpitondra fanjakana tam'zany araky io lalàna io ary voaro ny mpitondra fanjakana araky io lalàna raha ny lalàna nomboka tany 1960 makaty vakinao de maharo tanteraka ny fitondram-panjakana maharo tanteraka ny mpitondra fanjakana ninona ataony zany mahatonga ny hoe tsy maty manota lalàna neny mahatonga an'io nga izy nga miafinao ambadiky ny lalàna fotsiny fa tsy mana ninina tsy manana herinina izy fa rehefa miafinao ambadiky ny lalàna izy de lasa reny afaka ataonao hoe tsy maty manota izy tsy azo enjehany izy tsy azo enjehany izy am'ty zavatra ty tsy azo savaina ny entany lalàna daholo no mametraka an'zany zay lalàna ny fe ireo mpitondra zany tao arina 1960 nakaty de iza moa izy ireo de ireo zanaka ny mpanjana tany ihany de tsy mahagaga zany raha tsisy manova le izy satria rehefa tonga amin'ny fitondrany ianao de miaro anao le lalàna tsy anao ndraiky io sa ny andeha andrava ny lalàna miaro anao eo amin'ny fitondrana de izay zavatra zay no mahatonga ny hoe tokony misy an'lay fanovana tanteraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary zay ny zavatra endrasantsika azadiny fa tsy anana mihitsy ntsika an'zany hoe fialana amin'ny kolokolo sy ny karazana zany raha tiana satria ny olona sady manana ny fahefana no manjary manam-bola no arovan'ny basy ny mpitondra fanjakana anankiray rehefa mandrangaranga sotrony hoe misy tsindrimandry hoe hialo eo amin'ny toerany de matetika manao vava tsy ambona amin'ny mpanohitra tany aloha tany nisy an'le hoe tsakitsaky zatorivo nisy an'le hoe ravany mandany Jeriko tsapao no erinao vao mitsapa teo ihany koa tamin'ny fiandohan'ity taona ity volana janoary ny laza ny voalohany anteny merandoholona le hoe aleo fampandrosoana natao fa ianao tsy aresy miaramila ny koa miaravitanay zay mihitsy le nambarany filohan'ny anteny merandoholona sao de efa mampiseho hoe tsy aritra trony zao fitondrana any rajoely zao ka manao fiteny toy izay le mpanohana azy am'izao fotoana zao le manodidina azy mihitsy tsy ny filohan'ny anteny merandoholona ihany fa ny governorana Alamanga zay manao teny tsy amina rehefa miresaka mpanao gazety na mahazo micro amina hetsika hita eny akianza eny am'izao fotoana izao tsy izy ihany koa fa maro ireo mpanohana fitondrana zany fa raha ny fahitanao manao ahoana ny rivotra politika iainana am'izao fotoana zao so de efa mandeha ny ambadimbadika any hoe fanonganam-panjakana ka lasa hoe manao zay fafizay reto mpanohana fitondrana reto raha eto Madagasikara aloha atreto zany hatramin'ny ora itenenako zao de sahako mihitsy milaza fa tsy misy hoe mpanohitra mieritreritra ny hanongana ny fanjakana izany satria raha ny lalam-panorenana no jerentsika dia opposition tsy manana moyen hanaovana an'zany fanongana-panjakana izany fa eo amin'ny lafin'ny fanehoan-kevitra kosa de manao izy ary mahita ny olona mitondra ny fanjakana fa lasa mahavesatra ho an'ilay mpitondra fanjakana ilay fampahafantarana ny zava-misy ataon'ny mpanohitra de ny tsy fetezany ny asa ataon'ny fitondrana zany de manomboka eo izy matahotra mieritreritra izy hoe to mampiozongozona azy amin'ny toerany ilay tsy fahaiza miasa ataony ka la dradradradrain'ny mpanohitra tohatra ny apitsotra vahoaka
ilay zavatra ataony kanefa dradradrain'ny mpanohitra fa tsy mety de mitady ny hery rehetrarehetra izy zany ary mampiasa ny hery rehetrarehetra eo am-pialatanany ary zay ny mahatonga azy ohatrany hoe sanatriny vava miteniteny foana amin'ny farany satria mieritreritra izy fa tokony hampiasa le force rehetrarehetra mba hatafajanona azy eo amin'ny fitondrana ny mahatafapetraka azy eo amin'ny fitondrana nefa de trotra ary tokana ihany de ny mbola fipetrahany fitokisany vahoaka aminy eo amin'ny fitantanana ny firenena fa rehefa miala amin'ny fatokisana azy ny vahoaka de zay le foto-kevitra ijoroany ny front de libération nationale ny front de libération nationale de manana ny foto-kevitra hoe ny slogan moa zany de hoe tsy misy vahoaka resy amin'ny taniny zay ny anay tsy misy vahoaka resy amin'ny taniny zany ka na inona hery sy tanjaka nananao tsy misy vahoaka resy amin'ny taniny zany miaramila na gendarme nanampitandro ny filaminany zany de avy amin'ny vahoaka zany raha miteny izy hoe tsy maharesy ady ene zany ady de iady zany ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tsy fantany hoe oviana ilay ranga io no nahita vahoaka sy mpitandro ny filaminana ny ady ka nilazany fa hoe tsy naharesy ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana zany de tokony haharesy ny dahalo tokony haharesy ny mpamon'olona ny mpangalatra ny mpanoasa ratsy rehetrarehetra raha izany no ireharehany dia ao arinany mihitsy ny vahoaka fa kosa raha miteny izy fa ny vahoaka ndray no reseny de efa tsy miaraka amin'ny vahoaka zany zeny zany ataontsika hoe tsy fantatra aloha zay tena hoe antony atonga an'le izy fa hoe tombo avao avy amin'ny fotoana de mba nisy fandraindraisana kely ve de mivoana le fitenena sa hoana fa tena manahirana zany ny mieritreritra ny zavatra ohatran'ireny fa averiko tsy misy vahoaka resy amin'ny taniny zany ary io tsy ny filazanao fa hoe zaty no mahatafapetraka anao eo amin'ny toerana io fa ny fitokisany vahoaka ihany mahatafapetraka anao raha ohatra anao mbola matoko tena zany de atokony tafapetraka fifa tsy matoko tena ntsony izy mato mieritreritra hoe misy tady anongana sa fatany ny zavatra ataony fantatr'ireo olo reo ny zavatra ataony ary fantatr'ireo olo reo ny antony ny akony mety hitranga aminy fa ianao ane raha mihaino ny vahoaka am'izao tsy misy vahoaka mila mpanohitra zany eto Madagasikara opposition tsy mare vahoaka mihitsy anao mila opposition tena raha mandeha ny an-dalambe any anao tonga de hoe maninona reo tsy voaonganareo de normal le fanjakana raha mieritreritra hoe ampiseho ny heriny satria ny vahoaka mihitsy no afina ohatra mitady hoe aongany lay fanjakana de zay zavatra zay ary na ny mpitondra fanjakana ary ireo miaraka amin'ny mpitondra fanjakana de mandrefy ny opposition hoe maleminareo fa tsy mahongana anay zany hoe fanonganam-panjakana mihitsy ny tedaviny zany référence raisiny ireo mpanao politika ny miaraka amin'ny fitondrany reo nareo malemy fa tsy mahongana anay nareo malemy fa tsy mahazaka vahoaka tsy zany aniny opposition ny opposition de hoe maharaka andraraha-pirenena ve izy ary afaka mitsikera araka ny tokony izy ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana mba hahafahan'ny fitondrana mandray lesony raha mahavita an'izay asan'izay izy de matanjaka fa ny mpiaraka mpitondra fanjakana indray de hoe nareo marefo nareo fa tsy mahongana anay zany hoe izy mihitsy zany no mitady ny olona aneo hery hoe mahongana azy na tsy mahongana azy satria izay no heritreretiny fa ahafahany mitoetra eo amin'ny fitondrana hoe tsy mahongana anay reo fa tsy mahazaka vahoaka reo sy ihany tsy ny opposition reny nge no menimenina fa ny vahoaka mihitsy ny menimenina amin'ny fantrany fa tsy atao ndraika zako miteny fotsiny hoe misy fetra ny zavatra rehetrarehetra teboka farinoresantsika ny mahakasiany fianiana ny filoham-pirenena amerikana tany amin'ny farika am'roapolo ny volana janoary lasa teo de anisany hoe miteraka resabe teto amin'ny sehatra resam-pirenena mihitsy lay mahakasika ny tsindrom-paingotra nataony ho an'ny firenena afrikana zay tsy nanasa filoham-panjakana afrikana mihitsy aloha ny filoham-pirenena amerikana tamin'iny fianianan'iny anisany hoe nandroaka afrikana maro ihany koa izy le hoe tsy ara-dalàna rataratasy misy adimy reo teto Madagasikara izay atao anatin'izay hoe tsy maintsy averina eto Madagasikara zay no tsy fananana taratasy ara-dalàna fa nisany nambara le hoe ianareo afrikana de miantehitra fanohanana fotsiny nefa manana andreo arembenareo anjakan'ny kolokolo zay raha nidika teny aloha zany lay nambaran'ny filoham-pirenena amerikana maro fa anisany hoe
felaka tia maina ho an'ny firenena afrikana mihitsy ireo atenina ambarandreo ary tena hoe entitra ny filo amerikana. Misy ihany koa ireo avondrona zay misy afrikana maro ny alany teo misehatra iraisam-pirenena. Inona no akon'izay raha ho an'ny Madagasikara manokana fahitan'ny FLN? Ho an'ny Front de Libération Nationale aloha de fantatry ny olona tsara fa tena ny front zany de tena tovy tsisy hafa mifanapaha-kevitra raisin'ny Donald Trump ny anisan'ny foto-kevin-dehibe zany irona ny front de ny hoe ny malagasy de tokony mivelona amin'ny taniny ao Madagasikara ary ny Madagasikara de tokony ho an'ny malagasy ary ny malagasy rehetra de tokony hiara hiasa sy sasatra amin'ny fiainana rehetra ao Madagasikara mba hahafahana mampandroso ny Madagasikara. Zay le izy zay. Ka raha izay zavatra zay tsy hitako loatra inona le tena tokony hampatahotra zany amin'ilay filazan'ilay filoha. Lay filoha amerikanina nge rehefa nandray izy de teny izy hoe ianareo afrikanina andana mody any amin'ny taninareo nareo fa taninareo manankareny de miananareo amin'ny arenareo ao aza vela ho an'ny mpitondra anareo fotsiny ny arenareo ao aza vela ahondra ny mpitondra anareo aty any ivelany fotsiny ny arenareo ao aza vela angoniny any ivelany fotsiny ny vola azony amin'ny arena ka rehefa aveo izy de any ivelany izy no mipetraka rehefa mialo amin'ny fitondrana fa manao zay danin'ny kibony sy mitsanina rehetrarehetra aza vela izy hoe any ivelany izy no mitsabo tena rehefa marary mandany ny volam-pirenena fa mba ao amin'ny fireneny no anaovany hôpitaly lehibe ahafahany mitsabo tena rehefa marary izy sy ahafahany vahoaka ao aminy hitsabo tena zany foto-kevitro ny franco zany nge tsy hitana ho anay zany tena hoe mazava le izy hoe mety aminay zany fa izany ny tena izy izany akory tsy midika hoe misy malagasy miasa ny andafy misy malagasy mianatra ny andafy de ho ampodina ty Madagasikara tsy misy resaka an'izany fa reo olona mandositra didy amin'ny fireneny le lasa manao immigration reny no teneniny amin'io olona mandositra didy amin'ny fireneny mamela ny fireneny ho viravirain'ny mpitondra fotsiny ireny ho teneniny io sy ampodiny io tsy dimy malagasy any Amerika tsy dimy fa reo le dimy reo le tsara adalana resahany satria hitany soritra mety ataontsika hoe ampahany kely io fa hitany soritra fa anisan'reo tena mihinana ny arem-pirenena ty fotsiny migilabona fotsiny ihany mandositra didy zay le mody zay ho anay koa zay le olona mandositra didy tokony hipetraka eto tokony etotsika mianakavy mahanitry Madagasikara etotsika manankaremy Madagasikara etotsika mandeha ny fiainana eto etotsika fa tsisy an'izany hoe tsy zakanao ny fiainana eto de lasa ianao any andafy anoatran'le filoham-pirenena hoe tsisy fotony fafianarana eto Madagasikara tsy ahatafitanjanany fa aleony any andafy de maka le 8 centimetre izy tsy izany kosany fa izay ary zay no ataony ny président Donald Trump io mamehery anay Front de Libération Nationale io apetraka tsara ny foto-kevitra io hoe Madagasikara an'ny malagasy ny malagasy kosa ho an'ny Madagasikara de miaraka eto tsika mianakavy amin'ny fitantanana ny arena rehetrarehetra andeha tsisy an'io vahiny mandroba ny arentsika io tsy mbola nisy mihitsy nge teto raha hoe gasy samy gasy ny naka volamena ka ny teny hoe tsy rariny zao samy nahaka eo fotsiny fa ny fitantanana azy eo amin'ny fampidiram-bolam-pirenena no tokony ho atao de izany zavatra zany zany tena any fa ny mety olana zany ho an'ny mpitondra amin'io de hoe ilay fieritseretana fa fanampiana no tsika tany mahanitra de mety ho foana zany na mety hiantona de izay ka ino no mampiantona an'iny tsotra kely rehefa hitany zareo fa ilay fanampinana le fanteo aloha tsy mandeha araka ny tokony ho izy de atsahatra an'io fa raha mandeha araka ny tokony ho izy de omeny any io fanampina satria ny firenena amerikanina de tsy miara-miasa amin'ny fitondrana fotsiny any tsy miasa ho an'ny fitondrana miara-miasa amin'ny fitondrana izy fa tsy miasa ho an'ny mpitondra fa miasa ho an'ny vahoaka malagasy zay anana ny alahelo hoe mahantra oloatra reto olo reto ako tokony ho ampina zany hoe ilay fanampiana zany de ny fampiresahany amin'ny fitondrana ny fanamorana sy ny fanalalahana ny fahafahany manatanteraka manao an'izay fanampiana zay fa rehefa hitany fa tsy mandeha am'izay fa lasa ny posiny mpitondra normal be mety tsomentsy Andriamatora miara-manana Jean-Pierre mpanindra nasionaly ny Front de Libération Nationale tapirsady ny fotoanantsika nafahana resaka tato anatin'ny fandarana zara hevitra tamin'ity androany ity inona no hoe afatra sy fintin'izay voaresaka teo zay tany amin'ny resaka jiramamo tsika de aveo tany raram-pirenena
ny tena marina zany mitodika mivoaka malagasy ataonao vaovao ty iainantsika ty a dia tena ny zava-mitranga rehetrarehetra ankehitriny a iny moa fa nany soratra masina reny a dia mametraka amitsika ny tokony ananatsika zany hoe eriposy tanjaka afahatsika itsika ny miatrika ny fiainatsika tsy mandositra ny olana misy eo amitsikatsika ary mba hatretsika ny olantsika amin'ny herin'ny tenatsika zay nametrahan'andriamanitra atsika eto fa aoka atsika tsy hijery ny hafa na iandro fotsiny fanampiany olona vanyvelany tsy karazany rehefa miteny ny olona de hoe zavatra miseho eran-tany io samysahirana ny eran-tany zany ko izandray ny andrasanao anampy anao eo fa ianao zany mila mijery ny fomba rehetrarehetra afahana miotra amin'ny fantrana zany dia ao anatin'zany zany a ny amo de tsotra ihany a ao anatin'zany ny fahendrena ny fifanajana ary ny fiasana zany ny fahazotoana miasa